Lazy tovovavy fa ny arabanareo isan-tokantrano any ny tenanay. Ny fandaharana maminareo ino malaza ino maresaky. Io ndraiky zany no hamanginareo amin'ity alahady hariva ity. Ny hoenjikenjiky ny fandaharatsika dia hizara efatra be izao. Voalohany dia ny fitidina izay nataon'ny lehiben'ny faritra tany Morombe. Manaraka izay ny reo vahiny no resy ny lehiben'ny faritra tamin'ny herinandro lasa iny. Fomba fiasa vaovao hoentina manaovany toe-tsaina no hoentiny UNICEF eto amintsika. Fantatry zany nandritra ny fitsidihana izay nataon'izy ireo ny lehiben'ny faritra teny amin'ny lapany mitsinjo tamin'ny herinandro lasa iny. Fomba fiasa vaovao ho fandaminana sy fifampiresahana eo anivon'ny fiarahamonina no entiny UNICEF ato anatin'ny faritra Atsimo andrefana. Io no fantatra nandritra ny fiaonan'ireo délégation izay tarian'Andriamatoa Blaise teratany Togolais avy amin'ny UNICEF sy ny lehiben'ny faritra tao amin'ny toeram-piasany ity farany. Fomba fiasa telo no anomanana izany, ka voalohany ny fifampiresahana eny fotony izay atao ao anatin'ny 10 andro amin'ireo commune izay notsongaina tato anatin'ny faritra Atsimo andrefana. Faharoa manaraka izany ny atrikasa ho fifampizarana traikefa, ary fahatelo kosa dia ny atrikasa izay ho fandaminana sy fandrafonana ireo hevitra azo izay atao any Antananarivo. Fahavononana kosa no nambarany lehiben'ny faritra Dokotera Zafitasondry Marcelin hiamafy hatrany aneo izy ny fiarah-miasa miaraka amin'ny UNICEF sy ny faritra Atsimo andrefana. Atsimo andrefana sy Anosy no voakasika ity atrikasa ity, ka kominina enina ao anatin'ny faritra Atsimo andrefana no ahazo tombontsoa amin'izao fiandohana izao. Ny distriktan'ny Morombe no nampiantrano ny ekipa hanatanteraka ny angaredina ho an'ny fitakian-ketra. Diabe ho fanentanana ny tsirairay mba handohetra no nataon'izy ireo tamin'izany. Ho arahintsika ny fanadiadiana eo amin'ny sary ny Joasa. Amperinasa tanteraka ireo ekipa hanatanteraka ny angaredina ho an'ny fitakian-ketra ka lavorary ny 100 andro faharoa ho an'ny faritra Atsimo andrefana. Tao anatin'ny distriktan'ny Morombe no nisantarana izany tamin'ny alalan'ny atrikasa no nentina nampahafantarana sy nanentanana ireo ben'ny tanàna voalany teo sy ireo mpandahara ara-toe-karena. Ny fampitombona 300 isanjato mihoatra ny teo aloha ny fampidiran-ketra no tandrona amin'izany ka ho fampandrosoana ity faritra Atsimo andrefana ity. Tsy raha ho fioronan-droany fa fanisy hatramin'izay mahatsapa ny fanjakana fa misy tokony hilitsy tsy tafilitsy ao izay ampahatsahiva azy io. Misaotra sady an'ireo tsy tampaky nandoha hatramin'izay manentana ny lembotsinandray anjara ampahafantariny olo zany ino no tokony fandraisana anjara ho an'ny fampandrosoana. Tsy hoe zato andro avao koa tampitsy de ngahoagny magnaraky fa fianaran-drahana antsika ny raha lafa soa pasopasoy avao fa tsy amaray ngahoagny am'izay koa io fa tsy la. Lany nareo zao faly tsika fa misy raha bavata ambaliky zay eo. Misy ny promesy fanampanantenana nataotsika gn'olo ny fily. Agnisan'ny facteur raiky nahalany zay. Misy ny raha tsy nampanantenatsika fa fambinany olo avao andavanandro. Asa raiky faharoa miamby zay. Misy torohevitsy, torolalana ndray avy amin'ny fanjakana. Asa fahatelo zay. Tsy mora ny mera, tsy mora ny ben'ny tanàna fe hay fa tsy tinery nareo nanao an'io fa sitrapo ary fa tapa-kevitsy hanao an'izay raha zay. Manantena zay zao fanehoanareo fahavononana zao hitohy amin'ny asa andavanandro hivoatsy any Morombe. Nandritra ny fanazavana nataon'ny Dokotera Zafitasondry Marcelin teto fa tsy very akory ireny hetra aloha ireny fa raha 80 isanjato no miverina ho an'ny commune, 530 isanjato kosa no miverina ho an'ny faritra ary 3 isanjato ho an'ny tranoben'ny varotra na ny chambre de commerce. Manana ny anjarany raha teo mo ireo sehatra tsy miankina izay manana 2 isanjato. Nandritra ny fidinany fotony tany Morombe dia nanararoatra ny jero ireo foto-drafitrasa vita ny fitondram-panjakana izay arahany any BAD na Banque Africaine ho an'ny fampandrosoana ny lehiben'ny faritra. Fantatra mantsy fa manana olana raha teo ireo mpamboly any amin'io faritra eo noho ny fianahany rano izay ampiasay. Fanadiadiana anisan'ny foto-drafitrasa vita ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao
izay vatsian'ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana vola ny barazy ao bevoay. Tsy afapo anefa ny vahoaka mpampiasa ity fotodrafitrasa ity noho ny fihenan'ny rano ampiasain'izy ireo nijerizany fotony ny lehiben'ny faritra Antsimo Andrefana. Ny hena tokoa ny fatran'ny rano mandalo amin'ny prise sampony orana dia mifaharoa nisy fizarany aloha ny andalon'ny prise le rano dia azara nisy fizarany aloha dia fa io zao ny tadiavana olana ho tapenana ho deviena miverina makaty amin'ny prise daholo indray ny rano mangoka dia voavahany olana fa rehefa ny raha mandinika ny raha nyresaka tamin'ireo sinozy mbola itotorana dia misy fomba hanaovan'ny teknisianina azy hanarenana ny hamerenana ny fatran'ny rano ho amin'ny mahampy tena ina fa mety voavahy. Nandalo nijery ny fanamboarana ny sekoly ho an'ireo mponina ao bevoay sy ny tetezana eto Befandriana Sido ihany koa ny lehiben'ny faritra izay eritreretina ho vita ny faran'ny volana novambra izao raha ny nambaran'ny teknisianina. Kely sisa dia voavahany olana eto Befandriana amin'ny rano Befandriana Antsimo. Na dia eo zany tsy fahampiany rano ampiasain'ny fokon'olona ao amin'ny lemaky ny Bamangoky dia tsy misy fiatraikany velively amin'ny famokarambary amin'ny taona ho avy izany rehetra izany. Fampahafantarana ny distrika ny Morombe kosa no entsika hamaranana ny fandahara. Distrika manamorona ny Lakanjana ny Mozambika izy io. Haza, voly no antim-pivelomany mponina ao aminy. Fantatra kosa nefa fa tsy ahitana asan-dahalo firy ny any amin'ny faritra. Faniaviko lereo gninanambaragna fa bilorodady avaratsy agny ka taotsika morofoko isafagna andiniky gn'olo andaidralagny ko handeha talon'olonjazy agny rosoiny amby tomobily tsy drala maro gn'antagnany agny rosoiny nagnambaikily hamonjy bilondrazana io. Distrika farany avaratra ny faritra Antsimo Andrefana ny distrika ny Morombe 420 kilometatra miala ny Toliara manaraka ny lalam-pirenena fahasivy izay nasiam-panamboarana misy commune sivy no mandravitra ny distrika ny Morombe. Raika amin'ny 70 kosa no isan'ny fokotany izay manana mponina 70 amin'ny 107 sy 3 alina sy iray hetsy eo izay mifanaretsaka ao anatiny velarantany 2,700 sy 7 kilometatra toradroa. Pamboly, piompy ary hazan-dranomasina no tena mampalaza azy ireo noho izy manamorona ny lakandran'ny Mozambika. Samy manana mampiavaka azy daholo zany io commune sivy ato anatin'ny distrika Morombe. Ho ny commune ambonivohitra Morombe dia mivelona manokana ny olona eto amin'ny resaka fanjonoana, resaka produit de mer. Io zany anisan'ny mampiavaka ny commune ambonivohitra Morombe. Commune ny Ambaikily sy ny Angara sy Tanandava reny dia mivokatra amin'ny resaka fambolena, vary sy ny resaka kabaro. Raha mahita moa tsika amin'izao dia ao anatin'ny fotoanany kabaro misy ny amin'ny commune Ambaikily sy amin'ny commune Tanandava, ohatra koa ny commune Akatsakatsa, commune Antongo. Ao anatiny zany zay ny commune amin'ireny amin'izao amin'ny teny zao. Eo koa ny resaka katsaka amin'ireny commune ireny dia mbola maro dia maro tokoa rehefa fotoanany katsaka ary tena maro dia maro azy tokoa. Ny any amin'ny commune manarakarak'izay, ny any amin'ny commune Befandriana mivelona koa ny fambolena, eo ny fambolem-bary fa eo koa ny fambolena mangahazo na balahazo zay maro dia maro tokoa amin'ny commune iny. Ny tany mevandray dia ny tongolo ny tena mampiavaka ny commune ankoatra ny fambolena hazo zay ataony Tian'Le Agri dia ny tongolo ny tena mampiavaka ny commune iny. Ny sasoma tsisy ny ola maro maro ny anta ny piantsa malaza.
Anisan'ny distrika tsy dia ahitana asandahalo firy ny distrika ny Morombe, nefa dia mbola mankatohatra ny dina ny mamafiol izay dina natao ifampifehezana ato anatin'ny faritra Antsimandrefana ka nakatoavy ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Toliara. Distrika Morombe, distrika milamina rapitahana amin'ny distrika namana rahavavy manodidina. Fa somary mampisy kely tsy fandriam-pahalemana aty amin'ny distrika Morombe dia io resaka firongatany tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny distrika manodidina ohatrany hoe Akazoapo, Manja satria misy le opération atao dia misy zany le olon-drasy milefan'le opération any lasa miditra aty amin'ny manodididina ny commune izay mandrafitra ny distrika Morombe. Fa io moa zany rehefa nisy mesure administrative efa nisy mesure andraisinay niaraka tamin'ny tandro filamina ny OMC moa zany nisorohana an'izay mety hiparitany ireo olon-drasy avy any amin'ny distrika manodidina reo ka ho atao anatin'ny distrika Morombe. Ary hatreto aloha zany tena nilamina dia milamina, tsy misy zavatra atahorana, tsy zavatra mampiahiahy mikasika ny resaka fandriam-pahalemana. Misy ihany moa zany ny ataontsika hoe haladralatra madinidinika na hoe vakitrano madinidinika na halatrongo madinidinika, fa raha amin'ny ankapobeny zany distrika Morombe dia distrika milamina. Ny anjaranay zany dia mampiatra izay rehetra hitanay fa mikasikasiky ny resaka fandriam-pahalemana ka nahazahoana lalana ara-dalàna ny fampiarana azy zany nisy homologation dia mampiatra zany ny anjaranay eto anivon'ny distrika Morombe. Hita fa maro tokoa ny liana mikasika le dina vaovao zany, fa tsy maintsy hita moa zany hampiharana azy tsy kelikely, tsy dia misy zava-baovao anatin'ilay aloha fa zavatra efa hita amin'ny fiainana andavanandro, fa le fampiarana azy zany mila jerevana tsy kelikely mindalana zany fampiarana azy. Fandraisana endinany mamafy eo aloha mety aminay satria raha io ny fampifehezana ka manaraka an'io ny rehetra ataoko fa dia rava ho azy io satria raha ohatra ka misy olona hafahafa mandeha efa ndray tanàna zany mijeren'io fianakaviana mijeren'io ataoko fa tsy misy dérapage kely ohatra zay tokony mety fa dia hiala ho azy io zavatra fa aminay aloha dia mety eo ary vonona zahay be ny tanàna rehetra ato amin'ny distrika Morombe hanantanteraka an'io mamafy eo io. Izay koa zany ro lahy ny raha azo namianareo androany koa dia ametraka veloma any aminareo isan-tokantrano any ary mampanantena amin'ny lahady hoeriny zay. Sotra tokoa.